Voalohany miarahaba ny vahoakany Mahajanga rehetra, tsy ankanavaka amin'izao mitatao vovonana izao, ary miarahaba amin'ny vahoaka malagasy koa kaorinany reny fahalasany ray aman-dreny ara-panahy Papa Raimasina moa zany ho andreo katolika izay miondrika ampanajana isika manoloana ny fahalasany. Eto dia hitantsika angamba ary fantatra ty toerana ty. Ty toerana ty moa zany ny toerana metrahana parc solaire eto tampon-tanàna Mahajanga izay eo amin'ny 5 mégawatt eo raha ny fampilazana nataon'ny fiadidian'ny Repoblika sy ny Conseil des ministres farany izay natao teto Mahajanga. Na be resaka teto Mahajanga izy tia satria zahay zany ny solombavamboaka anareo izay nametraka manjakariva ny fametrahana fa ny tombotsoan'ny tanànatsika no mialoha ny fanapahan-kevitra rehetra, mialoha ny fijoroana rehetra izay ataon'ny solombavamboaka anareo, ary zay no antony lehibe ny fidiananareo azy dia mbola mipetraka amin'izay fanajana an'izay prinsipy zay ny solombavamboaka anareo. Raha nisy ny fanaovana zavatra teto nazavaiko aminareo hoe tsy ny fametrahana parc solaire eto Mahajanga no problemon'ny député nareo, fa kosa ity endroit ity izay amoron-dalana no hany tanàna hoe ataontsika hoe toerana malalaka zany eto tampon-tanàna Mahajanga eto no fony tanànan'ny Mahajanga. Dia sosokevitra moa no napetrako tamin'izay hoe manana olana atsika eto resaka tsena no olana eto Mahajanga, betsaka ny mpivarotra amoron-dalana, simba ny endriky ny tanànatsika ka maninona ary raha ohatra ka resaka tsena no imasona. Nataoko zay teny zay ary naverimberiko mba atsapahany mpanapa-kevitra na any amin'ny fanjakana foibe na eto tampon-tanànatsika eto mba hiverina amin'izay décision zay niraisinao. Dia iny moa hitatsika tonga teto ny filoham-pirenena, nisy ny Conseil des ministres zay natao teo ary anisan'ny nanatrika tao ny tenako satria tombotsoan'ny Mahajanga no resaka eto. Tadidiko zany ny filoham-pirenena nanontany hoe misy olana ve io toerana io, efa milamina ve ny olana? Dia namaly ny tompony andraikitra hoe efa milamina ny mahakasika an'io, nananantsika vola reo tsy navoaloha etra reo ka efa miverina amin'ny fanjakana ny tany. Zay angamba no resaka ny fanaovana tao dia izao hitatsika misy ny installation zay natao teto ary noraisina amin'ny fomba manetriketrika tokoa fa hoe hanaovana parc solaire eto ampovoan'ny tanànan'ny Mahajanga amin'ny centre ville eto Mahajanga. Misy sosokevitra zay narosonay tamin'izay, zay moa le lazaiko teo aloha zay. Ny faharoa nanolotra toerana koa ny solombavambahoaka hoe jereonareo any amin'ny périphérique, ary nolazaiko tamin'izay hoe any manam-patanana manakaiky tanàna koa, ary tsy vitan'izay talakin'ny maso koa raha ohatra ka hoe zavatra atao hitan'ny maso no atao mety anaovana an'izay fotodrafitrasa zay zany any Amborovy sy Ambondrona Tambatra. Dia eto zany no mampametra-panontaniana hoe ho an'ny Mangarahara no iresahako eto hoe inona ny zavatra misy moa ve fitsipahana ny teny filoham-pirenena no misy, fanaovana tsinotsinona ny vina ny filoham-pirenena no misy, satria nametraka fetrandro izy hoe ao anatin'ny 3 volana zany tokanana zany ny parc solaire ho an'ny Mahajanga amin'ny toerana ity. 2 volana sy tampany katroka zany tsika amin'izao fotoana izao tavela 1 mois et demi, dia nefa izao ny zavatra misy ny zavatra zay efa natomboka teo nesorina indray mandeha. Ka izay zany no mahatonga miteny hoe ho an'ny Mangarahara mba tadiavinay ireo tompony andraikitra teto, anisan'ny naneso anay, anisan'ny nanambany anay tamin'izany fotoana izany hoe
hoe nareo contre fampandrosoana, ianareo tsy tia fampandrosoana ny tanàna, ianareo rehefa misy zavatra atao hoe toerana mba tokony hiverina eto reny tompona andraikitra ireny zany andrema to gouverneur lazaiko eto satria ianareo no nanitsy anay tamin'izay fotoan'izay mba hanazava ny vahoaka malagasy indrindra vahoaka ny Mahajanga makasika ny nanesorana ny tia panneau solaire zay efa nipetraka teto. Misy anankiroa tao aoriana tao dia eto nametrahana an'izay. Betsaka ny tsahomiely fa hoe afindrany Anosibe. Zay zany tsahomiely am'izao. Mangataka fanazavana zahay tena alefa ny Anosibe marina ve ny fananana efa tonga teto tapitanana Mahajanga sa hoe afindra eny manapatana anay jerevana toerana hafa tsy mampenatra milaza an'izay ho an'ny mangarara satria zay no atao hoe fanjakana tsara tantana. Zany hoe zavatra rehetra zany tokony ho fantan'ny vahoaka na ny miditra io na mivoaka. Ka eto zany raha nisy ny fanesorana ny tia hatreto mbola tsisy tompona andraikitra zany nilaza na ny anivon'ny ministère concerné na eny anivon'ny faritra tsisy nanazava hatreto hoe inona ny antony nanesorana ny tia zavatra ty. Zahay tena petrako eto afakandro sy ny mpiaradia aminy dia mametraka foana hoe Mahajanga alohan'ny zava-drehetra. Ka ny tanànatsika handrindra azy aza no atao. Zao ny tanànatsika mandray mpizahatany maro. Jereonareo fa ny fivarotana amoron-dalana efa tena mihoatra ny tokony izy eto tapitanana Mahajanga. Zany zavatra rehetra zany tsy misy fanafany hatreto. Ka dikan'izay tsena no mahamaika. Fanesorana an'ireo mpivarotra reo amoron-dalana no mahamaika ametrahana azy reo amin'ny tsena. Zany no tokony famatsiam-bola tadiavintsika anatsarana ny tanànatsika ity. Fa tsy hoe hanaiky zay rehefa zavatra rehetrarehetra mahakasika ny fotodrafitrasa zany dia terena tsy maintsy atao ho hitan'ny mason'olona na dia tsy mahavaha olana le izy. Za poro an'izay fametrahana herinaratra mandeha amin'ny masoandro zay eto tapitanànatsika fa kosa jerena toerana tsara mba any Amborovy mahazo any Ambondro na tany Malandy reny toerana zany mety ametrahana an'izay fotodrafitrasa zay everiko fa mahavaha olana noho ny fametrahana azy amin'ny toerana ity. Ka eto moa zany manaitra ny sainany maro foana zany zao hoe mandra-poviana zany tsika zany ifampitondra ao anatin'ny fifampitondrana izay tsy mazava. Ny zavatra rehetra afenpenina lasa meritreritra zany zahay zay zavatra ataonareo zany mifono lainga foana na misy zavatra afenpenina foana ambadika ao satria tsy mazava tanteraka zany ny fomba fitondrana ny firenena. Io zany elako moa somary tafiresaka ny base toliara kely zany zahay jereonareo zany zavatra ohatrany io. Horaisinao lainga le izy mampiahiahy. Horaisinao hoe tsy fahatombanana le izy mampiahiahy. Zany hoe ity fitondrana ty mihitsy zany mampiahiahy. Ka sao lahy ho resaka inona moa ty fampanantenana poakaty koa na resaka manidina foana koa zany nanaovana ny ty eto Mahajanga dia izay zavatra zay zany mampiahiahy anay mba hajanononareo ny fomba fitantanana tsy mazava izay tena tsy misy mangarahara fa mampitebiteby ny malagasy. Io zany fa schéma zany ahafahany mitsara anareo fa nareo tsy mapitra zany fitondrana firenena satria tsy sahinareo zany raha misy ny tsy fahatombanana milaza mivoaka malagasy noho ny antony zao sy zao dia nafindra io projet io tsy mampianatra zany ilaitsika zany amin'ny firenena ho fampianarana ny olona handimby anareo rehefa avy eo. Fa hatreto tsy misy an'izay ka eto manainga anareo avy any amin'ny présidence manainga anareo avy amin'ny gouvernorat boeny ilaza mazava mivoaka Mahajanga hoe inona ny antony zao fanesorana zao fitaovana zao eto amin'ny fitim. Ilainay zay satria mirorosaina zahay hoe andeha alefa any Anosibe ve sa afindra any manapatànana na afindra any amin'ny toeran-kafa. Eto moa dia mamerina fitorana ho antsika rehetrarehetra zay tsy mikely soroka zany mankahery anay manohana anay na ankolaka na mivantana amin'ny ho avy ny tanànatsika zay hitatsika fa tena mikorosofahana ny asa zay natao eto zany zao milaza aminareo dia tsisy fanamboaran-dalana manjary eto tapitanana Mahajanga. Zara fa misy lalana andalovana aiza ve goudron vita vao vita même pas tsy avy ny journée dia efa misy dodany. Ministère ny travaux publics ve mba mijery andreo zavatra reo anareo ane io lalana route nationale zay namboarinareo eto tsy vita amin'ny lana azy tsy tsara io midina sur terrain nareo mijery azy. Misy nataonareo mandeha amin'ny aéroport Amborovy amintsika miresaka zao
lalana zay lehibe teo nakelezinareo nefa izy lehibe betsaka ny accident amin'ny toerana io nakelezinareo izy am'izao tsy misy fanazavana aiza koa moa lalana mandeha amin'ny aéroport fefenao dia andeha hoaiza zany ireo mpandeha tongotra amin'ny eo misy trottoir ve namboarinareo le digue ve nabiazinareo na henanareo zany lalana mampifandray tanàna Mahajanga sy ny aéroport mandeha any Amborovi zay zavatra zay nefa ny filoham-pirenena tamin'izay nampanantena hoe 4 voies 2018 io atao 4 voies zany lalana mampitohy ny aéroport sy ny tanàna Mahajanga sady tsy vita le 4 voies le 2 voies teo lasa mihena izy am'izao ary atahorana hisy risque amin'io lala mandeha amin'ny aéroport tsisy fanazavana makasika an'io ka zay zany anisan'ny zavatra mampiahahena eto satria efa betsaka loatra ny lainga zay nafafinareo mivoaka amin'ny Malagasy ka zaho personnellement efa tsy manantena fiovan'ity firenena ty amin'ny fitondranareo satria proof zany za hitatsika zany maneho fa ny zavatra zay ataonareo dia zavatra kitoatoa ny projet rehetrarehetra zay nampanantenainareo zany hatreto tsy misy tonga amin'ny voaka Malagasy tsy misy tanteraka zao hitatsika inona ny fanazavana hoentinareo mivoanareo raha sahy manazava amin'ny voaka Malagasy fa zahay tsy anakivy anareo zahay koa tsy aneso anareo koa eto tsy hoe mitady voatsiary fa kosa mampatsiahy fotsiny hoe aiza le zavatra natomboka dia hoaiza izy am'izao dia oviana no vita afindraiza izy am'izao fa raha zavatra misy ao sura fa tsy ho tanteraka le 3 volana zay angambany tsy ho lava resaka fa mampatsiahy fotsiny hoe mitady mangarahara ny vahoaka ny Mahajanga mahakasika an'ity zavatra zay napetraka natomboka dia rehefa avy eo najanona ity ka sotratsika rehetrarehetra zany nalaraka an'izay fanazavana zay napety farany anisan'izay mba tianay hoe any fanjakana marina ve le tany am'izao sa mbola any fitim satria io orinasa privé fa tsy orinasa mpanjakana diso le filazana fa hoe orinasa mpanjakana izy ity rehefa nataonay fanadediana dia orinasa mpanjakana izy tamin'ny voalohany tamin'ny andron'ny deuxième république fa rehefa avy eo naniditra tamin'ny privatisation ny fanjakana Malagasy dia lasa privé taty aoriana ka mila fanamarinana zay ho an'ny ben'ny tanàna moa zay laza fa hoe lasa privé le izy azavao amin'ny voaka Mahajanga lasa privé lasa fanjakana izy azafady dia azavao aminay hoe fa lasa fananam-panjakana le izy dia inona ny nahatonga azy lasa fananam-panjakana hoe mbola privé le izy sa efa lasa fananam-panjakana amin'izao fotoana zay fampiresantsika satria raha fananana privé zany izy fananan'olona izy zay raha nisy ny didim-pitsarana na nisy ny fitsarana na nisy ambaratonga ny lalovan'izay dia azavaonareo fa raha ny fahenonay azy hatreto mbola fananana privé le izy dia ahoana ny nafahanareo nandrava an'ireny trano reny dia ahoana ny nafahanareo nanao terrassement amin'ity toerana ity fa raha ohatra moa ny fanjakana izy mbola mipetraka eto foana ny afatra zay apetrako aminareo hoe anaovantsika tsena izy ity raha ohatra ka ilaina ny fifanampiana vonona hanampy anareo zahay hitady lalambola afahantsika manao tsena lehibe zany eto tampon-tanànatsika afahantsika manadio an'ireo mpivarotra amoron-dalana rehetrarehetrareo amerenantsika milonina ny tanàna Mahajanga fa vonona zahay anome tanana anareo amin'izay fitadiavana lalambola izay afahantsika mampandroso an'ity tanànatsika ty zay angambany no avy amin'ny solombavam-bahoaka anareo manoloana tsy mitsahatra zahay mijery ny mahasoa ny tanànatsika mahasoa ny firenentsika na andehananay hatrany lavitra izy tsy problème angamba hitanareo zay nandeha Tuléar makasika amin'ny base Tuléar ny joro zahay nitsangana zahay mba hisiany fahamarinana eto amin'ity firenenantsika ity mba hisiany tsy fanaovana inona moa ty zanaky ny kalahafa na tompotrano mionona ny zanaky ny faritra hitrandrahana zavatra zay zany no nahatonga anay tany Tuléar ho fiaraha-miombona amin'izy ireo sady ny nitatitra zahay moa tsy tanteraka le izy satria eto iny zamarako to zay hoe tsisy fanjakana ary tsy tantana ny firenenantsika zay zany anisan'ny zavatra misy eto amintsika dia tsy maintsy ampahafantarina antsika ka ireny zavatra ireny zany dia fanamafisana solidarité tsika naiza misy olana eto amin'ny firenena vonona zahay andray anjara amin'izay mitondra anjara brikinay vonona zahay hiady ny tombotsoa ny voaka Malagasy na avy amin'ny faritra izy na avy amin'ny faritra izy eto amin'ny firenentsika misaotra